fifaliana ho ahy ny mpitandrina solofony arina ramboarsona no miaraba anareo rehetra na aiza na aiza misy anareo manaraka ary combien zao fandarana azo antoka fanavotana ao am' Jesosy Kristy tompo zay tanterahako mba anambarana ny famarinana hitondra fampiononana fampahirezana ho an'ny olona zay mitady famonjena ao am' Jesosy Kristy tompo satria zavatra be tokoa satria efa ho avy Jesosy raha ny famantarana am'seo eran'izao tontolo zao no arahana sy dinihana sy jerena satria moa ny tenin'Andriamanitra no dinihana dia hivavaka itsika sotranao zay Andriamanitra fa no fahasoavanao sy ny famiramponao tanteraka izao fotoana izao dia matoko sy manantena fa omenao saina fahendrena fahalalana ary matsilo saina sy ametrahanao teny ao mivavako mba hanambarana ny hafatrao tondra famonjena ho an'ny maro noho ny finoana zay apetraka ao noho izany koa dia ho anao ny dera ho anao ny saotra anao ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo saotra Andriamanitra amen alleluia efa ndinitsika teto ny amin'ny reo hoe vavaka nampianaran'i Jesosy reny fa anio kositsika zao andinika ny am'izany hoe ny vavaka mitokana Jesosy nitokana fa nresadresantsika kely ihany fa Jesosy Kristy dia nitokana mihitsy ny amin'ny fivavahana ary ankehitriny ny olona rehefa mitokana dia miaraka be dehibe Jesosy tsy raha mitokana zany an'le mitokana io mantsy amin'ny alina Jesosy nanoro-hevitra antsika aloha ao amin'ny Matthieu toko fahaenina Matthieu toko fahaenina dia vakitsika manomboka amin'ny andinin'ny fahadimy ataontsika mba tonga any amin'ny dimy sy enina aloha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Matthieu toko fahaenina andiny dimy sy enina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe ary raha mivavaka ianareo aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsy fa izy dia tiany mivavaka mitsangana eny amin'ny sinagoga sy eny anjoron-dalana hahitan'ny olona azy lazaiko aminareo marina tokoa fifahazony ny valim-pitiny fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavah amin'ny rainao zay ao mangingina ary ny rainao zay ao mangingina no hamaly anao eto Jesosy dia manoro-hevitra mba hidirantsika amin'ny efitrano dia mivavaka sarotra mantsy ankehitriny hoe hivavaka ny an-tenimbohitra ny amin'ny teny foana tany foana no andeha irery koa dia midira ao amin'ny efitranonao ary nytoezany amin'ny andinin'ny fito sy ny valo zao ny amin'ny andinin'ny fito sy ny valo amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jengitrisy fa nataony ho ny maron'ny teniny no hiainoana azy ko aza manahaka azy ianareo fa fantany ny rainareo zay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka aminy azy ianareo misy olona manao vavaka lava reny fa misy ao amin'ny fifakady misy miasasany atsasakadiny mandritry ny fivoriana raha ianao rery ao amin'ny efitranonao na dia adiny rery ianao na mandraparainy andro tahaka an' Jesosy mandraparainy andro tsy nampaninina fa raha mandritry ny fivoriana dia tsy mety satria misy olona matory ndray andro nisy fahoriana dia namangy reto mpivavaka vehivavy ilay nitarika amin'ny fotoana dia nivavaka izy ary rehefa mivavaka izy lava be ilay fivavahana fa voatonona atao daholo teny maro samihafa mivavaka ho an'le olona matika mivavaka ho an'ny vadiny sy mivavaka ho an'ny zanany ka mivavaka ho an'le mpiara-miasa tamin'le rangahy maty mivavaka ho an'ny mpiara-monina mivavaka lava be natorom-ban'ireo olona vangina ary ny olona zay na mipetraka ny ara vangina koa natory avokoa azay natonga an' Jesosy ny teny hoe aza manao teny maro fa ijeny ndraiky ositsika am' Jesosy le nitokana ty zava-dehibe no vonan'izany ao amin'ny Matthieu toko faefatra amby folo no vakitsika voalohany ary zao mivolaza amin'ny Matthieu efatra amby folo ny indiny roa amby roapolo
sy ny telo ambyroapolo. Matio 4 indiny roamroapolo sy ny telo ambyroapolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe ary miaraka tamin'izay dia nanery ny mpianany iondrana ny sambo kely Jesosy mba kahita eo alohany eny ampita mandra-pandravany ny vahoaka. Ary rehefa noravany ny vahoaka dia niakatra tao an-tenimbohitra izy mba hitokana hivavaka. Ary no nihariva ny andro dia nitoetra irery teo izy. Jereo fa tsy niantso ny mpianany Jesosy hoe ndeha hitokana hivavaka tsika hiaraka. Fa alohany ny andravan'ny mpiana dia danareo mialoha zay mandeha miatsambo eny ampita mialoha. Rehefa lasy reny a dia nravany ny vahoaka. Fa lasy daholo ny vahoaka dia niakatra tany tenimbohitra arery izy dia nivavaka nitoetra arery teo dia nitokana ny vavaka. Tsy nisy trano idiran'ny sa arery ao an-trano ohatrany amin'ny trano zay tsy maintsy alaindreo tsy maintsy maro olona. Dia izay nahatonga an Jesosy nilaza eto dia raha misy ny mpianany andeha. Ary zay ny hoe raha mivavaka amin'ny alina zany dia tokana rery. Sarotra ny mandeha ny an-tenimbohitra ankehitriny na makany an-tany foana na mantoerana mangingina rery. Ary zay nahatonga an Jesosy nanoro-hevitra hoe midira ao amin'ny efitranonao. Matio 4 andininy 1. Matio 4 ny andininy 1 misy teny toy izao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao ny varavarana dia mivava amin'ny rainao zay ao mangingina ary ny rainao zay ao mangingina no hamaly anao. Efa mivakitsika io teo nininana verina satria rehefa nitokana Jesosy dia nomeny io zany hoe tian'Andriamanitra mitokana ny olona tsy miaraka be dia be amin'ny vavaka amin'ny alina fa mitokana rery. Zay nahatonga an Jesosy niteny an'io fanambarana io. Ao amin'ny Mateo 7 andininy 1 ka hatramin'ny 7 dia nitondra ny Matio sy zanaky Zebedeo izy mba hahita ny zavatra mitranga tao. Raha vakitsika ny Mateo 7:1 ka hatramin'ny 7 misy teny toy izao minaran'i Jesosy ano ny afaka henemana Jesosy dia naka any Petera sy Jakoba ary Jaona rahalahiny ka nitondra azy niakatra ho any an-tenimbohitra avo mba hitokana. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nitondra n'izy telo mirahalahy reo Jesosy. Matio araka nyvoalaza eto zao hoe Petera zafaty Petera dia Jakoba ary Jaona reo nentina. Nina ny antony mba hahita ny zavatra nitranga ao netiny hitokana. Raha toy izantsika ny andininy 2 dia niova tarehy teo anatreny izy ka ny tambony namirapiratra tahaka ny masoandro ary ny fitafiany tonga fotsy tahaka ny mazava. Ary indreo niseho tamin'ny mpianatra Mosesy sy Elia niresaka tamin'ny Jesosy. Tiany Jesosy ahita ny zavatra nitranga zany izy telo lahy reo. Dia hitan'izy telo lahy niresaka tamin'i Jesosy Mosesy sy Elia. Mosesy araka ny tantara dia maty ary nalevon'Andriamanitra. Matoa Mosesy hoe toy dia efa nitsangana tamaty izy zany satria Elia le niakatra velona ho any an-danitra. Dia niteny Mosesy teo Mosesy dia zany hoe naseho mihitsy zany fa efa niakatra efa nitsangana tamaty zany Mosesy dia nasehony Jesosy teo tamin'ny teo nyresaka. Elia zany efa lasa ny an-danitra niakatra velona dia efa nitsangana tamaty koa zany Mosesy. Ina ny anton'io fisehoana io? Elia zany a tandindin'ireo olona izay hiakatra velona tsy mandalo fahafatesana rehefa ho avy Jesosy. Ary Mosesy kosa tandindin'ireo olona izay nodomandry nefa atsangana maty rehefa ho avy Jesosy.
zay zany ny tena antony ty fisehoana ity tena zava-dehibe mitondra namana zany Jesosy eto araky ny fanambarana de izy teo lahy mba hahita ny zavatra miseho zereo tsara fa niakatra tena tenim-bohitra zareo raha direntsika koa ny Matio 4:7 de efa mivakitsika le 2:3 fa naneraka amin'ny mpianana izy mandehanareo mialoha mitangina lasambo de tokony arery tena tenim-bohitra Jesosy nivavaka nahoana no azavainy zany tsy nampianatra mihitsy Jesosy hoe miraha mivavaka amin'ny alina be dehibe nareo tantara no resahako anareo tatia Madagasikara tao Antsirabe niseho ny tantara le tovolahy resaka tamiko de niara-niasa tamiko tam'izany fotoana zany tantara hoe tao Antsirabe pasteur arivany andro tondra camion tam'izay dia rehefa avy ny sakafo tamin'ny hotely aho de mba nitsangatsangana de na en'olona mivavaka mihira mivavaka de lasa ozy mba nandeha de raha fa tonga teo Manavarana de nampandrosondrareo de nandroso de nandeha nihira eo zany le hoe alim-bavaka ataon'ny olona Jesosy zany tsy mba nanoro-hevitra antsika hivavaka miaraka be dehibe toy zany fa mandeha mitokana izy fa reto zany niaraka mivavaka dia nandeha ny hira nandeha ny fampahiresana nipaikany amin'ny 12 sasany de nijanona ny hira nijanona ny toroteny fa ny zavatra nahagaga o le tovolady zao fa natona ny lehilahy sy ny vehivavy de nisy vehivavy nanatonao de hoe tsika asianao zany ina moa zany zatra nataondrareo tao firaisanara-nofo nataondrareo tao za mozy izy fantatrony any pasteur fa jilamboto ako tsy mindrarahany zany mana fa ndeha vangoa fa zarako aza misy olona manatonato zany de nanao firaisana tao zay de tsy sienatra tsony tao de vitany ana de maraina ny andro de ndeha ho any amin'ny hotely zay nisy de niteny tamiko le vehivavy hoe ndeha ho aiza anao de ndeha hisakafo any amin'ny hotely de hiaraka aminao de ndao ary de niaraka ny sakafo de nanontany azy nahoanareo manao n'io zavatra io mazava nge ozy ny ten'Andriamanitra ny fitiavana ny lehibe indrindra mariny zany ozy de zao koa zareo amin'ny olona ny fitiavana de zaraiko taminao zao ny fitiavako de samy mizara ny fitiavana zay tao ka rehefa mandeha anao any am'zay alenao any zareo amin'ny olona koa ny fitiavanao gaga ozy am'zany fanambarana zany fa mivadika zany ny fanambarana ao amin'ny baiboly fitiavana ara-nofo ny resahan-jareo fa tsy fitiavana araka ny an'Andriamanitra mba ho tondra famonjena ho an'ny olona zareo tsara zany fa mivadika le izy satria alim-bavaka miaraka be dehibe de mivadika any am'tsizy le izy de nisy sana am'zany ko namanay zany hoe nivadin'le ranga namana io miara-miangona aminay fa izy koa zany mivavaka tamin'ny atoko avahana hafa de miteny le ranga vadiny tam'le anabavy miara-miangona hoe miala tao anao fa ndao miara mivavaka aminay de manao vavaka amin'ny alina miaraka be dehibe de tsy nety le vadiny moa taty arina de tratra ny aretina le ranga tratra niangatra ay zany zareo rehefa mivavaka amin'ny alina io rehefa tonga amin'ny fotoana dia lasa misy firaisana de mijanajanga de tratra ny aretina angatra le ranga za io tsy nalala hoe misy an'zandriangana fa zao tsy niangona le anabavy vadin'le rangady de namangy azy rehefa avy niangona zay de namangy de hoe nanina ianao anabavy ny tsy niangona marary mivadika le ranga zany lasa manao akanjo mbivavy malabary moa firazany azy aty Madagasikara de manina ianao ragna vomafy aty pasteur vomafy tratra ny aretina fijangajangana izy nisy fofona tamin'ny fotoan'io misy vehivavy anankitelo tao vehivavy mpiangona amin'ny Jesosy mamonjy vehivavy mpiangona amin'ny Adventiste vehivavy mpiangona amin'ny Témoin de Jéhovah doza tamin'le ranga hoe
tokony andinitenao ary mifona mivadinao anao a de miaiky mifaditsonao amin'andriamanitra ianao a fa sanin'andriamanitra ianao de ozy le vehivavy any témoin de Jéhovah andriamanitra tsy manao fagagana ntsony ankehitriny de ory te vehivavy tamin'de Jesosy mamonjy hoe olona mpanao ratsy ioko andriamanitra ave de hanasitrana an'izany ondray le vehivavy tamin'ny adventiste hoe andriamanitra tsy de manao fagagana firy-tsony ankehitriny io zao ho hitanareo fa andriamanitra de mitady ny mpanota fa tsy ny olona ratsy fa tsy olona marina akory tsy mitady ny olona marina izy akory fa mpanota mba hibebaka nasaiko mivavaka langa de niaiky ny fatsony de aveo nametra tanana sitrany anao ara-pitso anao de ho hitanao fa tsy mainatsony anao ny apitso maraina reo telo vavy reo tonga namonjy hoe jery any hoe nanahoana tokoa ny alanga sitrana sa tsy sitrana gaga zareo fa sitrana alanga tonga tamin'ny 7 maraina manahoana anao rahalahy efa manao pataloha izy a fa sitrana to zao hoe tsy sitrak'andriamanitra zany hoe olona manambady mivavaka ka mijangajanga de niala tamin'ilay tokovavahana misy azy izy a de voaterina ampianarina iny fampianarina de niova tokoa alasa mpitandrina teo amin'ny fiangonana misy anay tamin'ny farany zavatra mahagaga fa gaga izy mitelim-bravavy hoe ay andriamanitra tena mamindra fo tokoa tena fitiavana tiamonjy ny olona ary fantatr'andriamanitra mifony le rahalahy fa tena tamin'ny fonny fifonana tena tamin'ny fony ny ekeny ny aiky tamin'ny vadiny izy dia vitany famelan-keloka ny sanin'andriamanitra izy ary zany le hoe mivavaka hitantsika teto fa hitany izy temin-rahalahy Eli sy Mosesy raha vakitsika indray ny ten'andriamanitra dia misy teny eo marika 4 marika 4 5 sy 6 marika 4 5 sy 6 aminaran'i Jesosy ary niaraka tamin'izay Jesosy de nanery ny mpianany iondrana antsambokely hita ialoha hoany Betsaida mandra-pandravany ny vahoaka ary rehefa nanao veloma ny olona izy de lasa nitokana an-tenimbohitra hivavaka eo zay de lasa nankany an-tenimbohitra hivavaka eo tsara zany fa Jesosy mateky de miakatra ny tenimbohitra mitokana rery mivavaka fa tsy miaraka amin'ny mpianatra novina ary zay zany ny tokony hodinintsika hoe ahoana mariny zany Jesosy tsy nampianatra antsika hoe rehefa mialina ka nde hivavaka de miaraka marobe fa mitokony raha tsy misy zavatra manokana hafa mitsy angamba raha vakitsika koa ny marika 2:5 marika 2:5 aminaran'i Jesosy manao hoe ary ny foa maraina alina koa izy de nivoaka nakany an-tany foana ka nivavaka tany raha dinitsika io teny voalazy eo fova maraina maizina zany hoe tsy fantatra zany mety molany amin'ny 2 maraina na 3 maraina tany Jesosy ny foa de lasa ndeha tany amin'ny tany foana tsy any an-tenimbohitra indray tia fa ny amin'ny tany foana de nitokana nivavaka tany zay hoe tsy niaraka tamin'ny mpianana izy adireo tsany zany fa manoro hevitra antsika Jesosy satria ny baiboly de milaza amin'ny Jaona voalohany 2 andininy 9 Jaona voalohany 2 andininy 9 zao voalaza amin'ny anaran'i Jesosy zay milaza fa mitoetra ao aminy izy de tsy maintsy mandeha toy zay nandehanany koa zay milaza fa mitoetra ao amin'i Jesosy de tsy maintsy mandeha toy zay nandehanany koa tsy milaza mihitsy hoe andao tsika hiaraka hivavaka ny oalina ary mpianatra fa andao hiaraka ny any tenimotsika na andao hiaraka any amin'ny tany foana tsy nanao an'izany Jesosy fa izy rery nanery mpianana izy handeha mielo azy de izy rery niakatra any tenimbohitra rehefa
no ravaniny vahoaka maraina mbola maizy zany andro fomba raina izy tsy nanaitra amin'ny mpianatra fa lasa izy nandeha rery ho any amin'ny tany foana de nivavaka ary zay natonga ntsosiny teny hoe midira ao amin'ny efitranonao ary rehefa orindrinao mivaravarana de mba mindrainao zao mangingina fandrainao mangingina no amaly anao raha vakitsika koa marika toko fahina andiny roa amby telopolo de zao mivolaza marika toko fahina ny andininy roa amby telopolo de nandeha antsambokeliny hitokana any an-tany foana jereo tsara hitokana ho any an-tany foana raha mivakitsika le teo aloha de mandeha ho any amin'ny tany foana le te marika toko voalohany andiny dimy amby telopolo iny de zay foana raha zao fa any amin'ny tany foana tsy misy olona amin'ny tany mangingina na any an-tenimbohitra zany no nandehanan Jesosy raha vakitsika koa ny marika toko fahadimy ndiny dimy amby folo sy ny enina amby folo marika toko fahadimy ndiny dimy foseny amby folo aminaran Jesosy tonga tany amin'ny Jesosy izy ka nahita ilay demoniaka zay nisy ny legiona fa indro izy mipetraka nitafy lamba sady lamba ary sady arisaina ka raiky tahotra ny olona ary zay efa nahita de nilazalaza tamin'ny olona zay natao tamin'ny demoniaka sy ny amin'ny kisoa ary ny fona tamin'ny Jesosy ny izy mba hiala tamin'ny taniny zereo tsara eto fa nahoana ny voaka ny demoni satria Jesosy mitokana mivavaka zany zany zavatra nitranga mivavaka ary mifadianana ary avakitsika ny likoka toko fahadimy de misy fanambarana toy zao indiny dimy amby folo sy enina amby folo likoka toko fahadimy indiny dimy amby folo sy enina amby folo aminaran Jesosy fa mainky agnely bebe kokoa ny lazany dia niangona ny vahoaka besaka hiaino azy sy hosanina amin'ny aretina ary niala teo izy de nitoetra tany anefitra ka nivavaka teo hoe tany foana eto ndray sika de mahita hoe lasa tany anefitra Jesosy any an-tenimbohitra any amin'ny tany foana any anefitra mazava de mazava mihitsy ny tenin'Andriamanitra eto satria ilaina mihitsy zany le mivavaka amin'ny tokana maro ny olona zay tsy de mahafantatra loatra an'izay fa miaraka mivavaka de miaraka mikira amin'ny alina nefa avy eo mivadika zavatra hafa tadidiko tsara reo tanora maro misy mitaona mivavaka amin'ny ala miaraka ka rehefa mipaika ny amin'ny 12 alina amin'ny ray igny de misy mivoaka tsikelikely ny lazalasa zavavy manao zay adalany any ary zany ny alana fantatry Jesosy zany zavatra zany de nataony zay ny alana am'zany mba tsy hisindra ny zavatra zany leo koa toko fahenina indindro amby folo sy telo amby folo leo koa toko fahenina indindro amby folo sy telo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe atam'izany andro zany de larsa nankany an-tenimbohitra Jesosy mba hivavaka ary nahatra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina izy eto aloha de nivavaka mandritry ny alina Jesosy ina ny antony andiny telo amby folo ary noho ny maraina ny andro dia nantsony hanatona azy ny mpianany ka ny fidianany rombiny folo lahy zay nataony hoe apôstôly nivavaka andritry ny alina Jesosy nangataka fitariana sy fahazavana avy amin'Andriamanitra rainy na avy amin'ny fanamasina mba azahoany mifidy olona ho ataony apôstôly tena ny zava-dehibe sanam'izany keo zany reo ampianatra rehefa ohatra ka hanokana dekôna
naniraka olona de mivavaka ny tokana mifadianina mihitsy a de rehefa voafidy le olona de ametrahany tanana zay vo irahany handeha itory ny havatra zava-dehibe ny vavaka ny tokana ary ilaina io ho an'ny olona zay mino ho an'ny olona zay matoko zany fahasoavan'andriamanitra izany de mivavaka tokoa ny tokana ary misy koa raha miaraka amin'ny fifadikanina isaro antsika andriamanitra am'zany afatra zany satria zava-dehibe ny vavana amin'ny tokana fa tsy miaraka mamindritry ny alina zany ndrasahany eto dia tsy miaraka be dehibe fa mitokana rehefa amin'ny alina ary zay nantsonga ny Jesosy miteny hoe raha mivavaka ianao midira ao amin'ny efitranonao ary rehefa voarindrinao ny ny varavaranao de mivavaha amin'ny rainao mangingina fa ny rainao mangingina no amaly anao so atsika andriamanitra fa mandrak'izay mifamindram-pona ivavaka atsika misaotra anao zahay andriamanitra fa no fahasoavana sy mifamindram-ponao dia nampafatarinao anay zay tokony atao amin'ny vavaka amin'ny alina tsy mivavaka miaraka be dehibe fa mivavaka amin'ny tokona nao ny ateny motra nao ny nefitra na ny mitany foana kanefa tsy vita tsony zany ankehitriny de nanorohevitra ianao Jesosy hoe midira ao amin'ny efitranonao ary rehefa voarindrinao mivaravarana de ndrainao mangingina no amaly anao ka de ankalazainao amena voninahitra andriamanitra mampianatra anay tokoa anao am'izany ho anao ny dera ho anao misaotra ny voninahitra andriamanitra ao amin'aran'i Jesosy Kristy tompo nanovako zavavako zany saotra andriamanitra amen alleluia de manao veloma firatra indray tompoko fahasoavan'andriamanitra ao amintsika rehetra de toy zay tika manaraka indray ny fampianarana ka de manova veloma anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta ao ary mandrak'izay ny famindram-pony amen